Amtiktikina tanteraka toplastoko vavy no hitsidiako ny tokantraminareo ao anatin'ny vaovaon-tsary ny televizionna malagasy amin'ity zoma faefatra amby folo ny volana aogositra taona 2024 sy 2025 ity anasako antsika mpanajana anaraka sy hanjoy ny vaovao hatramin'ny farany mialohany tena hiatomboantsika toy ny mazatra dia andeha hoarahantsika ireo lohateny vaovao. Nitsokatra tamin'ny fomba ofisialy omaly ny hetsika raha-toe-karena vakrante andiany voalohany hetsika natao anasongadinana ireo otrikarenana rehetra mampalaza ireo distrika fito mandrafitra ny faritra Vakinakaratra. Ny gaboraraka amin'ny fanomezana diplôma no mampitotongana ny letan'ny fampianarana amin'ny sekoly ambaratonga ambony eto Madagasikara. Manarina izany ny fanjakana amin'izao fotoana ka manomboka eo amin'ny doktorat dia efa misy ny fepetra ny raisina. Hôpitaly ny forona teto amintsika voalohany ny etsy amin'ny centre hospitalier de Soavinandinana ny hôpitaly militaire. Hôpitaly izay tsy nitsaratra ny voatra hatrany feno 5 taona izy amin'ity taona 2024 sy 2025 ity. Eny ary, avy hatrany dia hiditra ao anatin'ny antsipirian'ny vaovao no maniny mpanao gazety ny televizionna malagasy ho antsika rehetra amin'ity zoma ity isika araky ny efa nentina tao anatin'ny lohateny vaovao iny dia nisokatra tamin'ny fomba ofisialy omaly ny hetsika raha-toe-karena vakrante andiany voalohany hetsika natao nasongadinana ireo otrikarenana rehetra mampalaza ireo distrika fito mandrafitra ny faritra Vakinakaratra. Nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy ny mpanolo-tsaina avy ny fanavaozana ny colonel Thierry Rapanarivo nambarany fa fomba iray entin'ny fitondram-panjakana fanavaozana ametrahana amin'ny toerany ny fiandriana pirenena ny fanatsarana ny kalitaon'ny vokatra vita malagasy ny fanjifana izay vokatra vita malagasy izay ka nanentana ny rehetra tao Vakinakaratra Bakoly Andesalama Antsa Rakotomanana Fanirikely no niarana nangona ny vaovao horatsika vetrany. Faritra faharoa lehibe indrindra amin'ny fananana indostria eto Madagasikara Vakinakaratra. Anisany mampiavaka azy ihany koa ny fambolena sy ny fiompiana ovy, ronono, voankazo ary legioma no isan'ireo vokatra mampalaza azy. I Vakinakaratra no faritra voalohany mpamokatra ovy eto Madagasikara ary manana anjara lehibe amin'ny famokarana ronono eo amin'ny sehatra nasionaly izay mahatratra hatrany amin'ny 20 isanjato ny famokarana. Izy koa no isan'ireo mpamatsy lehibe indrindra ny tsena eto amin'ny firenena amin'ny voankazo sy ny legioma. Ankoatr'izay, ny rano dia anisan'ireo loharano-karena lehibe azo trandrahana na amin'ny jono sy fiompiana trondro na amin'ny fizahan-tany na amin'ny famokarana angovo. Manana farihy malaza toy ny Andraikiba, Tritriva ary Tatamarina. Misy ihany koa loharano mafana 140 manampy izany ny toe-karena radiografika ny Vakinakaratra mba hamadiana ireo toe-karena ireo ho fanohitra amin'ny fampandrosoana ny distrika fito mandrafitra ny faritra no antony ikirakirana ity hetsika ara-toe-karena vakranty andiany voalohany ity. Hita sy tsapa nefa fa manana olana isika amin'ny fampandrosoana ity faritra malalantsika ity. Mamokatra isika nefa mbola misy vokatra sahirana vao mahita tsena. Manana ny fahaiza-manao sy hitetika asa tsara isika nefa mbola mila amafisina ny fifandraisana amin'ny famatsim-bola sy ny fampiasam-bola. Noho izany nitady vahaolana isika mba ahaizantsika manome lanja ny harena be ananantsika ka manova azy ho asa fidiram-bola mba ho fampandrosoana maharitra ho an'ny faritra sy ny vahoaka manontolo. Napetraka ny vina sy ny paikady ka teraka tanatin'izany ny vakranty. Nandritra ny fanokafana ofisialy ny hetsika no nanentana ny mpanolo-tsaina avy ny fanavaozana colonel Thierry Rapanarivo fa fomba iray hoentin'ny fitondrana fanavaozana anandratana ny fiandrianam-pirenena ny fanomezana lanja kokoa ny vokatra malagasy izay nanentanana ny rehetra. Raha i Vakinakaratra manokana ny resahana dia tena tany mamokatra ary tsy ny vokatry ny tany ihany fa mamokatra olombelona manam-pahaizana sy manan-talenta ihany koa. Ahitana tanora maro izay tena mahavelom-bola
misehatra ho amin'ny fampandrosoana ny faritra sy mampivelatra hatrany ny tontolo ambanivohitra. Mamokatra fahaiza-manao ihany koa, mamokatra asa, mamokatra orinasa ary mamokatra arena ho an'ny faritra. Midika izany fa mampamokatra ny tany izay iorenantsika. Avy amin'ny vokatra vokarintsika atao toerana no ahafahan'ny orinasa mamadika izany hoe ho jifain'ny mpanjifa tsirairay. Ary izany no antony anaovantsika izao vankiranty izao. Tsy hoe ampisehoana vokatra fotsiny, fa hanasanantsika rehetra amin'ny mahazanaky vakina karatra, amin'ny maha olom-pirenenantsika hijery akaiky kokoa ilay vokarintsika. Hanome lanja ireo mpamokatra, ireo mpanao asa tanana, ireo tantsaha indrindrindrindra, ireo mpandraharaha ary ireo orinasa eto an-toerana. Tsy tokony hividy vokatra malagasy isika satria hoe vita malagasy fotsiny, fa tokony hifidy azy isika noho ny hatsaran'ny kalitao, noho izy vao avy mitazana teny an-tsaha, mifanaraka amin'ny vidiny ny lentany ary indrindra mendrika ny fahatokisantsika. Izany no hananganana ny tena ambom-pirenena, tsy amin'ny teny sy kabary fotsiny fa amin'ny kalitao izay vitantsika sy fanjifana azy. Amin'ny mahafaritra manana toe-karena sy vokatra azo isariana mpizahan-tany any vakina karatra, omena sehatra malalaka ireo mpandraharaha ary amporosiana ireo mpandraharaha anitatra ny sehatrasany. Raha misy ny toerana tena lalovana mpizahan-tany betsaka indrindra dia Antsirabe. Raha andeha ho any Tuileries izy dia mandalo aiza? Eto Antsirabe. Andeha ho any Morondava izy dia mandalo aiza? Eto Antsirabe. Izay toerana aleza dia tsy maintsy mandalo eto fa izao no mampalahelo. Lasa fandalovana fotsiny Antsirabe ho an'ny mpizahan-tany. Raha toa ka tsy ampy ny fomba hisariantsika n'izy ireo mba hijanona farafahakeliny indray alina eto amin'ity toerana ity. Anatin'ny fanavaozana isika izao. Tsika mpandraharaha te hisehatra amin'ny sehatry ny fizahan-tany dia maim-pona tsy andoavana na ariary aza ny fangatahana autorisation d'ouverture. Aranty amina trano eva manodidina ny 800 ireo otrikariana rehetra ireo hatramin'ny alahady 20 ny volana aogositra izany. Ato anatin'ny tsara izany foara vakiranty ao vakina karatra izay araka nefa voalaza teo dia ireo otrikariana rehetra mampalaza ny faritra vakina karatra no aranty sy ampahafantarina mandritra ny efatrandro samy miandrandra lalam-barotra vaovao avokoa ny akamaroany ny mpamokatra amin'ity hetsika raha toe-karena vakiranty ity hitondra santionany vitsivitsy amin'izay iantsa Rakotomanana sy Fanirikery ary Revildamy. Manodidina ny 5 tapitrisa litatra isan-taona ny vokatra ronono avy amin'ireo tantsaha miparitaka amin'ny distrika 7 mandrafitra ny faritra vakina karatra. Izany hoe miantoka ny 800 ny famokarana manerana ny nosy. 5 mpanodina ronono eto vakina karatra ankoatra ny olon-tsotra sy fikambanana ary mamatsy tsena ivelan'ny faritra ka miandrandra tsena ivelan'ny firenena mihitsy izy ireo ankehitriny. Tamin'ny taona 2024 zany no sangana ny entreprise kely izay nitomboka tamin'ny andrakandra. Dravany ity koa dia niezaka nanodina ny ronono teo ampelantanana izay satria izay mpamokatra ronono eo amin'ny 210 litatra ka hatramin'ny 510 litatra isan'andro no ahodinay lasa fromage. Ary ny vokatra dia amidy misy ny eo atoerana, misy makaty Antsirabe ary misy koa miakatra ny Antananarivo. Ilay tsena fifaninanana zany rehefa lafo masoka anay dia tsy maintsy mivarotra lafo izay dia sahirana eo amin'ilay mivarotra dia izay nangatanay hoe mba jerena akaiky koa ny eo amin'ny lafin'izay hoe masoka rena ny akora entina manodina izay. Ho an'ny distrika Ambatolampy dia mampalaza azy koa ny vokatra vita amin'ny aluminium amin'ny karazany maro. Nasiritra ny Ambatolampy rehetrarehetra mihitsy ny tsy fisian'ny akory satria teo aloha teo zao dia misy ny aluminium tonga maro amin'ny conteneur fa zao somary miato kely dia vitsivitsy ny tonga. Mazava-dehibe amin'ny fandraisana anjara amin'izao misy olona le komandy tonga dia mandray be da be azahoanay koa mpanjara madinidinika, misy le olona mbola hivarotra koa zany tonga eto aminay. Ny OBNJ indray dia ny foie gras ny aty matavy no tena mampiavaka azy. Anisan'ireo sakafo lafo vidy sy manara-penitra
ilay antsointsika hoe produit de luxe misarika mpizahatany betsaka. Fantatra hatrany amin'ny foie gras efa hitantsika hoe malaza indrindra hijery tena hoe malagasy mihitsy zany tinay nianka tanteraka ao anatin'ilay hoe amin'ny mampiprodit anazy fa hatreto dia ny touriste ny tena be mpihinana fa manomboka koa ny gasy efa manomboka tsikelikely miditra amin'ilay izy. Sehatra maro lafo no aranty amin'ity hetsika ara-toekarena vakiranty ity ho an'ny mpandrarany fonjy Antsirabe indray miandrandram-panoana izy ireo ananana fahaleovantena amin'ny fanampiana ny voafonjy. Ireto asa tanana ireto dia tena hoe talina no manao azy fa tsy machine. Isan'ny hetsika izay ahafahan'ireo voafonjy miverina eny arivon'ny fiarahamonina raha tonga ny fotoana iverenan'ny zareo rehefa vita ny fanefana ny sazonisy ireo. Tsy ihany koa ireo vokatra izay hitantsika eto ambany vokatra any amin'ny tobo-pamokarana izay misy eto amin'ny faritry vakina ny karatra, misy ny katsaka, tsaramaso, ny mangahazo izay hoentina hanatsarana ny sakafon'izy ireo fa tsy voatery ho mangahazo irery ihany. Eo koa ireo mpiomby, mpamboly, ny mpanao fikarohana santionany vitsivitsy amin'ireo vokatra mampalaza ny faritra vakina karatra reny rehetra reny. Fa ny tanjona iraisany mpampiranty vokatra rehetra dia ny ampafantatra ny fisiny isitona mpanjifa, hampiakatra ny arikarena ho an'ny faritra isiny ny fampandrosoana maharitra. Mbola amin'ny alady zao moa no hifarana ity foara vakiranty ao Antsirabe ity, mbola hitondra vaovao hafa momba izay ny namana Antsirakotomanana sy Fanirikalia ary ireo solotena televiziona malagasy ao vakina karatra ho arahantsika atao anatin'ny fampalalana vaovao manaraka ihany. Ny andinindininy izay fa iny ihany koa no mitondra antsika anatin'ny vaovao eo amin'ny sehatry ny fambolena, izany hoe tsy miala ao anatin'ny ara-toekarena isika saingy ny sehatry ny fambolena sy ny fanatsarana izany indray. Nanitsika ny vaovao tsara taore ny fiofanana nandritra ny enim-bolana momba ny teknika mpamokarana ny arahana tamin'ny fikamanana forme agri dia tonga ny fanakalo hevitra tamin'ny tale général ny fahavitantena ara-tsakafo. Tetsenosy androany ireo mpitarika tantsaha avy amin'ny faritra 12 navotrana izy ireo tamin'izany ny olana misy ary nanaovany atsisika ny amin'ny tokony ampiarana ireo sosikevitra na roso mba hanatrarana miaraka ny fahavitantena ara-tsakafo eto Madagasikara. Ao anatin'izany vahaolana izany ny fanapariahana ny teknika mpambolena ekôlôjika hiatrehan'ny fiovaovana ny toetrandro ary ny resaka fanamorana ny fananantany ho an'ny tantsaha vola rafarasoa kosa eo amin'ny Sara Stéphane Alphonse no hitondra ny fampitinana. Angatanay amin'ny ministera mba ho amoraina ny fahazahoan'ny tantsaha sy fananany tantsaha ireny tany ireny ary mba olona any anatin'ireny vondrona any anatina OPEA no tena mba hisitraka azy ireny. Lasa ambany ny vidim-bokatra eto amin'ny toerana ka zava-dehibe amin'ny tantsaha ny fampiakarana ny vidim-bokatra mba ahafahan'ny tantsaha mampiroborobo ny famokarana ataony ahafahany mamatsy ny tsena. Fitobaky ny vokatra avy any ivelany vovotron-dono izany dia lasa molona bebe kokoa any amin'ilay vovotron-dono ireo lasa vaventy satria faritra vakina karatra moa no ahitana mpanaodina ronono betsaka indrindra. Ireny no santionan'ny olana amin'ny asa famokarana eny amin'ny tontolo ambanivohitra navotran'ireto mpitarika tantsaha solotena avy amin'ny faritra 12 ireto izay avy nisitraka fiofanana nandritry ny enim-bolana avy amin'ny fikambanana forme agri ao anatin'ilay atao hoe université paysanne. Vahaolana naroson'izy ireo tamin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fahavitantena ara-tsakafo ihany koa ny tokony ampiroboroboana ny teknika mpamokarana ekôlôjika sy ny fananganana tohadrano ahafahana mampitombo indrindrindrindra ny vokabary eto Madagasikara. Anisan'ny teboka tena nivoatra tao dia teboka efa tanterahany ministera avokoa. Ohatra anatin'izany ny resaka fanatanterahana ireo fotodrafitrasa izay manampy anatin'ny famokarana tahaka ny barrage agricole. Anisan'ny nangatahany zareo teo ny fanampiana ny ireo vulgarisateur agricole izay efa ataon'ny ministera ihany koa. Ao anatin'izany ihany koa ny fijerevana manokana ny mba ahafahana mampiakatra ny vidim-bokatra sy ny fiarovana ny famokarana eto an-toerana manoloana ny ireo fanafarana ny entana amin'izao fotoana izao. Tao ihany koa ny resaka fananantany izay etaetan'izy ireo mihitsy hoe mila jerena akaiky mba ahafahan'ireo mpamokatra izay manana fahasotoana dia fahasotoana tokoa mba hamokatra amin'ny toe-tsaina milamina sy ahafahany manatanteraka manitsitra izay famokarana izay. Fa isika moa izao dia miaina ao anatin'ny antsoina hoe fiovan'ny toetrandro. Dia anisan'ny atsisaka teny amin'ireo tanora ireo ihany koa ny hoe ndao voizina ny antsoina hoe agroekôlôjia
mba hafahana miatrika any fiofahan-toetrandro io ho an'ny fampitombona hatrany ny famokana. Ny fianonany olana eny fotony toy izao no anampin'ny mpanatanteraka amalin'ny filan'ny tantsaha anatrarana ny fahavitantena ara-tsakafo. Miainga avy any fotony tokoa reny etaeta reny hoentin'ireo mpitarika tantsaha avany ka mba ho tena ho tonga aty amin'ny mpanapa-kevitra. Zay zany ny tena tanjonay hoe tena ifanampy ahafahana tena mitondra an'izay mba ahatratrarana ny tanjony tena hoe asa mahavelona ifamokarana io hitondra an'izay politika izay ireo tantsaha reo zao ny zavatra tokony hoentina atongavana amin'ity tanjona ity. Mangataka ny ministera zany tena mbola hiara-dalana, mangataka ny fiara-miasa, mangataka ny fanohanana avy ao amin'ny ministera izay fikambanana tantsaha amin'ny asa rehetra ataonay amin'ny sehatra ny famokarana. Ny Formagri dia fikambanana iray natsangandreo fikambanana mpamboly matianina ifotony na OPF manana viana anofana ireo mpitarika tantsaha matianina na ho lasa mpisehatra tsy azo ditsihita amin'ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekarena eto Madagasikara. Izy 2 menada ireto no nandrafitra ny andiany 12 avy niatrika izay fiofanana izay. Tsy alina ao anatin'izay pejy ny fambolena zay sika saingy iresaka manokana ny sehatry ny vary satria tokoa amin'izao fotoana izao dia fantatra fa mbola latsaky ny 100 ny lemaka ankaizina na ny lemaka ao aminatin'ny distrikany Bealanana no voatondraka rano amin'ny tohadrano nataon'ny fitondram-panjakana ka angatahana ny fananganana foto-drafitrasa maromaro izany amin'izao volana Aogositra zao nefa dia amaraparana ny fanosena vary ny anany toerana midika izany fa tsara ny vokabary tamin'ity taona ity ary maro amin'ny tantsaha no fantatra fa manana mbava araka ity vaovao hoetiny Ambintsoa Andriamasy Arivelo avy any toerana ity. Mamaramparana ny fanosena vary ny ety Bealanana amin'izao volana Aogositra izao. Maro amin'ireo efa navita ny nanarama pikapoka vary avy any Antananarivo. Misy kosa ireto manana vary Antoniny tsy maintsy manosy vary amin'ny omby na kibota ary trakteur. Ireny tazantsika ireny dia mololo napetraky ny tontam-bary avokoa. Zibaka le tegna magnano magnara-peditra baka tegna mahay karazam-bary maro. Voalohany baka makanika vary tegna varin-drazana. Mbaly misy izy matra zay. Faharoa ny maro any. Vary makanika na makalioka no maro anisy aty Bealanana. Mbola manana omby maro amin'ny ankapobeny koa ny olona. Fitaovam-pamokarana ireny lehibe. Anisan'ny manana betsaka amin'izany ry zareo aty Antafian-dakana sy amin'ity lemaka ankaizina dia ato amin'ny komina Mangindrano. Ndraiky mampiasa gasoil kofa tsisy mampiasa omby. Agnatin'ny firerinandro zany iry magnosy tonta. Io magnosy tonta. Ya. Mety possible volagna roa farifarike fô. Satria vary tokotokony firy. I tonta re? Ya. Izy ankadikadiriny aridy daba farifarike. Varin'olo ny firy izy zany. Varin'olo araiky. Ya. Ary tegna mbola maro manana vary fontry karazana. Maro. Amre ban Mangindrano. Ya. Aty zany tegna misy vary amin'ny Bealanana. Olana govambeny tsy fisiany lalana mamakivaky ny lemaka Mangindrano ka lakanina rehefa fahavaratra ary tahaka izao ny amin'ny maintany. Tanimbary ny lalana ka akany tompo tany hofany toa an'ity tovolahy kely ity. Mbola tsara moa nofony tany aty Bealanana tsy misy mampiasa zezika na diaregrama amin'ny fambolem-bary. Ny rano moa mitosaka avy any ambony avy amin'ireo tendrombohitra mangamanga rakotrala manodidina ny lemaka. Tangoron'ny tany ety tsara tanàna tsy akaran-talata le tendrombohitra avo indrindra hito Madagasikara.
angatahana ho ny solombavam-bahoaka colonel Josandrini ny fifehezana ireo rano ireo amin'ny alalany tohadrano moderna. Hatramin'izay ka hatramin'izao dia mbola ireto tohadrano nentim-paharazana no mamelona ny 20,100 mahery ny tanimbary aty amin'ilay makankaizina Bealanana. Andrasana ny ezaka taon'ny fanjakana mba hampiakatra bebe kokoa ny vokabary aty Bealanana na dia fa mitana ny laharana voalohany amin'ny famokaram-bary aza ny faritry Sofia eto Madagasikara. Iresaka fananantany isika vaovao tsy misy sary araka ny vaovao azy tamin'ny solombavam-bahoaka ny fanadina Andriamatoa Ajadina dia fantatra izao fa miverina misoratra amin'ny vahoaka ny ranomafana ny tany mitondra ny titre numéro 8.408 na ny larana fahavalo teboka valo sy efajato AE misoratra amin'ny vahoaka ny ranomafana mitondra ny anarana ranomafana tsy mandoalika mangotraka tsy afanaina. Ho any Ambositra avy hatrany isika ao anatiny ity vaovao manaraka ity satria tokoa dia andro lehibe ho an'ireo mpianatra Ozandary andiany fahavalopolo miofana ao amin'ny sekoly gendarmerie-pirenena ao Ambositra na ny école de la gendarmerie nationale ao Ambositra ity andro ity tamin'ity andro ity tokoa no nametrahana eo ambany faneva ireo andiany fahavalopolo mpianatra Ozandary izay miofana ary manaraka ny fampiofanana amin'izay tena idirana ho amin'ny sehatry ny Mazandary azy ireo izany tonga tany atoerana ny komanda gendarmerie-pirenena nitondra ny afatra ary nametrapetraka ny lalana tokony ho alain'izy ireo sy ny tokony ataony mba hananana zandary mendrika eto amin'ny firenena leo raha tsika ny famitinana momba izay vaovao izay. Midika ho fidiran'izy ireo ao anatin'ny tontolo soatoavina ara-miaramila izao dingana voalohany tsy maintsy nolalovana izao nandalo tsedra maro ara-batana ara-tsaina ara-moraly ireto mpianatra Ozandary reto nanomboka tamin'ny 7 ny volana Mena amin'ny 24 nidiran'izy ireo teto anivon'ny sekoly gendarmerie-pirenena na ny école de la gendarmerie nationale Ambositra vao tonga amin'ny dingana fanehoana ambany faneva toy izao rehefa navita ny dingana rehetra. Iompana bebe kokoa amin'ny fianarana ireo asa sany zandary ny antsehatra no hampitaina sy amolavolana azy ireo mandritra ny fotoana rehetra hijenonany eto amin'ity sekoly gendarmerie-pirenena eto Ambositra ity mifototra amin'ny lalàna sy ny fahaiza-manao takina amin'ny mahazandary ny fiofanana miandry azy ireo. Na zava-tsy nahitsy arak'izany ny afatra nomen'Andriamatoa Jeneraly Mamelson Mbina Nonos komanda gendarmerie androany nandritra ireo lanonana fa matoa niditra Ozandary dia ny firenena ary mila misikina fa tsy mora ny fanompoam-pirenena. Iskia kontra manana faherezana manana finiavana fa ny vitany zokinareo ve tsy ho vitanareo asa be tarainana amin'ny ray aman-dreny matoa ny safidy ny Ozandary dia ny safidy ny hanompon'ny firenena. Ny fanompona firenena tsy vita moramora vao manomboka ianareo zao manomboka fisedrana sedra voalohany na zany na tsy zany efa manangasanga ny fandresena mila miaritra kely mila fiaretana mila fanetretena ary mila fahavononana ny manaraka dia enganianareo vita hatramin'ny farany zay fiofanana zay sofina rano mba tsy andeha ivily amin'ny akaviny na amin'ny akavanana fa hanaraka ny lala mahitsy zay atoron'ireo mpanabe sy mpampianatra eto amin'ny sekoly. Taoriany fanehoana ambany faneva ny andiany fahavalopolo mpianatra Ozandary reto moa dia nisy ny fidokanana fotodrafitrasa samihafa vita tao amin'ny EGNA sy ny vondrotobo-pileovan'ny gendarmerie-pirenena amorony mani io androany io.
avy anambosotra isika dia hiazo ny mahajanga iresaka ny setry ny fanavozana vita androany tokoa ny fametrahana tamin'ny fomba ofisialy ireo taleparitra misahana ny fanavozana ao amin'ny faritra Boeny Melaka ary Betsbook izay notarihin'ny ministra misahana ny fanavozana sy ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta ande hoarahantsika ny famotinana Urarandry sy Naria Véronique. Lanonana nanolorana amin'ny fomba ofisialy ireto taleparitra vaovao misahana ny fanavozana ho an'ny faritra Boeny, Melaky ary Betsbook izay notarihan'ny ministra misahana ny fanavozana sy ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta. Ny fametrahana ireto taleparitra ireto dia dingana iray entina namafisana ny fitantanana sy ny fampiarana ny politika mpanjakana momba ny fanavozana ety fotony. Fa manana mission anakenina ny ministera ny fanavozana ny voalohany dia ny fikarakarana sy ny fanatotosana ny fitoeram-pirenena izay fantatsika hoe ny FFKM no mitarika azy. Ny mission faharoa ny ministera misahana ny fanavozana dia ny ataontsika manao le gouvernance électorale, la refondation de la gouvernance électorale. Ny mission fatelo izay ataon'ny ministera ny fanavozana izay ao anatin'ny programme ny fanavozana ihany, programme de la refondation dia ny anao ny ataontsika hoe réforme des institutions, réforme institutionnelle. Tafiditra ao anatin'le fitakiana ihany koa zay fa tafiditra ao anatin'le fandehanantsika ny amin'ny republika fadimy satria ny fitoeram-pirenena dia entina anangona ny hevitra izay tapaka isaky ny antanatohatra dia izay tapaka any faratapony izany fitoeram-pirenena no hijery hoe zao no hitondrana an'ity firenena ity ho arafitra ho document anankiray izay hevitra rehetra ataontsika hoe document d'orientation nationale pour la refondation na le atao hoe DONOR. Ny ministera misahana ny fanavozana no tompona andraikitra voalohany amin'izany anangona izay document zay amin'izay document zay DONOR zay no isintomana izay anaovana ny lalam-pandrenana vaovao. Avy amin'ny DONOR zay no isintomana izay ny code électoral unique aorinan'le refondation de la gouvernance électorale. Ao anatin'izay no isintomantsika ireo lalàna maro samihafa izay efa lany andro na tokony hovaina na tokony kitihana na tena hoe mandrafitra vaovao misy na code inona zany na code inona azo atao daholo zany fa izay tapakitsika mandritra ny fitoeram-pirenena ihany. Ny farany tena goavana indrindra zany miandry ary asan'ny ministera ny fanavozana dia ny andrafitra molavola amin'ireo ekipa rehetra, comité de rédaction rehetra. Namafisindramatoa ministra fa zava-dehibe ny fiara-miasa eo amin'ny tompona andraikitra isan-tsokajiny mba ahafahana mamaly amin'ny fomba mahomby ny filanim-poniny sy manohana ireo ezaka fampandrosoana izay atao ny fitondram-panjakana. Ity lanonana fametra amin'ny fomba ofisialy ity dia manamarika araka izany ny fiandohan'ny andraikitra vaovao izay sahan'ny ireto taleparitra no sahana ny fanavozana ireto. Eo amin'ny setry ny fampianarana ambony kosa dia fantatra izao fa ny gaboraraka amin'ny fanomezana diplôma no hita fa mampitotongana ny letan'ny fampianarana amin'ny sekoly ambaratonga ambony eto Madagasikara. Manarina izany ny fanjakana fanavozana amin'izao fotoana izao ka manomboka eo amin'ny doktora dia efa misy ny fepetra noraisina ary entitra momba izany. Injaka Serge Lenarso sy Mambravaviso no hitondra ny antsipriany izay vaovao izay. Mikorotana ny kalitaon'ny fampianarana amin'ny sekoly ambaratonga ambony noho ny fisian'ny gaboraraka amin'ny fanomezana diplôma. Miainga amin'izany mantsy ny ahatongavana hatrany amin'ny mari-pahaizana ambony indrindra antony natonga ny fanjakana anao fanadiovana ka farafakeliny dia zavatra telo ny jerena vao mahazo fankatoavana ny sekoly ambaratonga ambony iray. Tao anatin'ny fotoana naharitra be fahantonany no nisy goragora dia nisy ny risoriso nipaka taty amin'ny fampianarana ambony izay zavatra izay. Lasa tsy zarizary ny kalitao amin'ny fampianarana ao anatin'ny vanim-potoana anitsiana izany zavatra rehetra izany tsika amin'izao fotoana izao. Misy ny lalàna efa navoaka momba ny anarahana ny fitsipika mba azahoana ny fankatoavana na ny habilitation. Terena amin'izao fotoana izao ny sekoly aty amin'ny tontolon'ny fampianarana ambony mba hanaraka ny rafitra sy ny lamina apetraky ny fanjakana. Ny fankatoavana dia tsy izahay akory no manatanteraka azy fa olona voafantana manampahaizana izay
ijery ny antsipria ny natotantaratasiny ndreo toeram-pampianarana ambony tsirairay avy ireo dia tsy maintsy jerevaneny fotony ilay toeram-pampianarana zavatra telo lehibe ny jerena voalohany indrindra aloha dia ny kalitao an'ny fampianarana manarak'izay a dia ny fotodrafitrasa izay andraisana ireo mpianatra ary ny fahatelo kanefa tsy nikely indrindra dia ny fomba fitantanana gouvernance ho an'ny mari-pahaizana doktora ohatra dia efa misy ny lalàna navoakan'ny fanjakana telo taona farafakeliny ary misy ny fanaraha-maso ny dingana tsy maintsy irosoana manomboka amin'ny D1 hatramin'ny D3 misy ny toeram-pampianarana manome diplôma ohatra hoe lisansa dia ao anatin'ny herintaona no hanomezany an'izay roboka ny mpianatra satria maika azo diplôma kanefa tsy zarazara ny fahalalana eo am-pelantanany voalohany indrindra aloha dia tsy mira lenta ny olona samy mahazo diplôma satria misy ireo tena ny fofotra sy nandany rondoa zay vao nahazo ny diplômany kanefa mitovy ny diplôma eo am-pelantanany misy ny lalàna efa napetraka momba ny doktorat mazava ho azy aloha zany fa ao anatin'ny telo taona ny anaovana azy fampiarana an'izany no atao zao mba ialana mikaboraraka tanjona amin'izao fanavaozana ny tontolo ny fampianarana ambaratonga ambony zao ny amoahana manam-pahaizana nanaraka ny rafi-pampianarana araka ny fenitra iraisam-pirenena fa hôpitaly ny forona voalohany teto amintsika ny etsy amin'ny centre hospitalier de Soavinandrina na ny hôpitaly militaire hôpitaly zay tsy nitsahatra ny voatratrany feno 530 taona amin'ity taona ity ny ninorenany ka maro no etsika ho fanamarena izany araky ny fampahafantarana avy amin'ireo tompona andraikitra ao amin'ny Omi Olivier Andriamirony Miaja no hitondra ny famitenana raha ny ara-tantara dia tany amin'ny taona 1970 tamin'ny fitondran'ny mpanjaka Ranavalona fahatelo no niorina ny hôpitaly eto Soavinandriana trano fitsaboana Soavinandriana no anarana ny antsoina azy tamin'izany anarana izay niova inefatra raha ny fantatra ny taona 1970 dia lasa hôpitaly kolonialy izy rehefa nalainy Général Galeny ho an'ny miaramila frantsay ny hôpitaly ny taona 1770 dia niova ho Girard aérobik ho fankasitrahana ireo mpitsabo frantsay roalahy niasa tao amin'ny Institut Pasteur nanomboka ny taona 1770 na hôpitaly militaire Omi sy centre hospitalier de Soavinandriana nasiany soa azy rehefa niverina teo ambany fitantanany fanjakana malagasy anarana iantsona ny hôpitaly hatramin'izao ny voatratrany ny hôpitaly na teo amin'ny fotodrafitrasa ny fitaovana ny mpitsabo indrindra ny tolotra ara-pahasalamana mba hamaly ny filany vahoaka tsapa dia tsapa fa ny besoin ny vahoaka mitombo ary ny isan'ny spécialiste miaramila sy civil eto amin'ny hôpitaly mitombo ihany koa ny départementa zany a lasa misy départementa odontostomatologie départementa mère et enfant département chirurgie département chirurgie spécialisée, département cardiovasculaire, département na médecine, département appui. En appui, valzanzoni département de samanana service. Etsika maro samihafa no anamarika ny 570 taona ny orenany fanavaozana ny fotodrafitrasa fampitaovana etsika ara-tsosialy etsika ara-pahasalamana varavarana misokatra sy fampirantiana noho izany dia iverenay eto ny hôpitaly fa fotoana fanararoatra zany izany fotoana izany mba azahoana mampafantatra ny tolotrasa ara-pahasalamana eto anivon'ny hôpitaly ho an'ny besin'ny maro sy indrindrandrindra mba azahoana manatsara ny fotodrafitrasa eto anivon'ny hôpitaly mba azoan'ny vahoaka malagasy misitraka ny kalitaon'ny fitsaboana tsaratsara kokoa ka ny fanomboana ny fankalazana dia amin'ny alarobia fa 7 volana aogositra amin'ity taona ity ary aharitra herintaona zany fankalazana zany ka ho faranana amin'ny 13 aogositra 7 sy 20.
isan'ny toeram-pitsaboana sangany raha eto amintsika ny sensoa ankehitriny dia afaka mandray marary manodidina ny 500 ny hopitaly ary mpitsabo manampahaizana miaramila sivily no mifarimbona manao ny asa fitsaboana eto. Hitantsika ny toy izay fankalazana fa 530 taona ny omi izay fa eo amin'ny fampiasana ankizy kosa ho an'ny Madagasikara no marina tamin'ny 14 ny volana aogositra tsetsy amin'ny ministera rarambahiny ny andro maneran-tany ady amin'ny fampiasana ankizy raha 12 aogositra ny daty ivon'ny fankalazana maneran-tany loha hevitra novoizina ny hoe karatra mena ny fampiasana ankizy ary ny fahazazana voaaro asa mendrika ho an'ny olon-dehibe nambarany UNICEF fa ankizy iray amin'ny efatra ny mbola hiaran'izay fampiasana tsy ara-dalàna izay eto amintsika nasongady ny ministry ny asa ny fampalanan'asa ary ny asa mpanjakana kosa na izay nametraka fanamby ny fanjakana ny hanafanana izany amin'ny alalan'ny fanatsarana ny sosialy sy ny tontolo ny asa eto Madagasikara aina rabetany adara fampiasa no hitondra ny vaovao. Miroso amin'ny fanatsarana ny tontolon'ny asa sy ny tontolo ara-tsosialy eto Madagasikara ny fanjakana vanavozana ankehitriny mba hamongorana ny fampiasana ankizy tsy ampitoana efa mijoro ary amperinasa tanteraka ankehitriny ny komity nasionaly miady amin'ny fampiasana ankizy tsy ampitoana andalam-pamitana ihany koa ny drafitra asa nasionaly momba izany ho an'ny 12 taona ho avy hoy ny ministry ny asa sy ny fampananan'asa ary ny asa mpanjakana tamin'ny fanamarihana ity andro maneran-tany iadina amin'ny fampiasana ankizy ity. Ny fanamby dia ny fanafonana ny fampiasana zaza sy ampitoana eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fametrahana politika ankapoben'ny fanjakana hisorohana amin'izay mety ho antony sy ny fomba ka hitarika amin'ny fampiasana zaza sy ampitoana eo amin'ny velotenany ray aman-dreny hitasorotra sy mivaingana amin'ny asa ataon'ny fitondram-panjakana izay zavatra rehetra izay sosialim-bahoaka sy fanatsarana ny fahefamividy ny vahoaka malagasy ary maka ohatra ao zao dia jireo ny karama farany ambany any amin'ny sehatra tsy miankina dia nampiakarina indroa miantoana amin'ity taona ity. Ny karama ny mpiasa-panjakana dia natsaraina ary nomena ny tamby kasasarany izay mifandraika amin'ny asany izy mba anatsaratsara ny fiainana ary ny fampiroboroboana ny fampananan'asa eto Madagasikara ho an'ilay sokazin'olona sy tafiditra amin'ny asa-panjakana sy any amin'ny sehatra tsy miankina ka rehefa tsara izay tontolo ara-sosialy izay eto Madagasikara dia foana ho azy ny fampiasana zaza sy ampitoana. Voarakitra ao anatin'ity drafitra asa nasionaly iadina amin'ny fampiasana ankizy ity moa hoy ny tompon'andraikitra ny fanavozana ireo lalàna mifandraika amin'izany hifanentana amin'ny vanim-potoana fanohanana ny tokantrano marefo ary ny fampandraisana andraikitra ireo mpanabe amin'ny fanentanana sy ny fanovana toe-tsaina naverimberina tamin'ny fanentanana sy famelabelara-kevitra teto niarahana tamin'ny rafitry ny firenena mikambana misahana ny asa na ny OIT sy ny misahana ny ankizy ny UNICEF fa karatra mena ny fampiasana ankizy ary ny fahazazana voaro asa mendrika ho an'ny lehibe. Eo amin'izay sehatra ara-tsosialy izay saingy iresaka ny tamberina andraikitra amin'ny vahoaka isika raha ray andro teo alohan'ny nanamboarana kopinaterahana atao amin'ny komina Alasora dia 10 minitra monja dia efa vita izany amin'izao fotoana izao ezahana atsaraina ireo tolotra ary atao manakaiky vahoaka hoy ny ben'ny tanàna Alasora raha nitokana ireo fotodrafitrasa misa 3 vao vita dia ny bureau délégation na misahana ny fanajariana ny tany sy ny fananantany ny trano fisoratam-pianambadiana ary ny ny polisy kominaly ao amin'ny ity komina Alasora ity nanatrika izany ihany koa ny ray Andry Anjafy sy Roger Landremanalina. Maherin'ny 500 taona ireo manao fisoratam-pianambadiana eto amin'ny komina rurale Alasora no ny fateren'ny toerana nefa dia voafetra ireo olona miditra ao anatin'ny efitra ary miteraka fitohanana ihany koa ireo fiara maro mitondra azy ireo ka antony nanangana ity fotodrafitrasa vaovao eto amin'ny bypass ity. Afindra ity amin'ny bypass
ny salle de mariage ny commune satria ety malalaka rehefa sabotsy tsy miasa daholo reto birao-panjakany reto a eto ihany koa dia natokany ao amin'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny fananatany ho centre administratif ety amin'ny bypass dia tena hoe mety zany ny fametrahana an'ilay salle de mariage eto a amin'izay kokoa zany hoe amin'ny fandrosoan'ny commune Lasoura efa mibetsaka ny mponina betsaka ihany koa ny mpanatrika mariage ato amin'ny commune Lasoura zany izay tsy omby amin'ilay salle de mariage amin'izao fotoana dia tena fotoana izao a ary isaorako etoana ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny fananatany izay nanome amin'ity toeranyity ny ao amin'ny ministera zany izy rery ihany no ministra hoe tena tonga dia nanam-piniavana hoe alefaso monsieur le maire ny fanorenana n'le trano fa ho an'ny vahoaka io nanampy anay tamin'izany ny solombavam-bahoaka navaradrano dia ny ekipan'ny monsieur le ministre ihany koa moa zany tao aorinany tao anatin'ny fanatanterahana n'izany rehetrarehetra zany. Efa antaona maro ny ben'ny tanàna no nieverana hananganana ity fotodrafitrasa ity. Nisy ny sakana sy fahasarotana ary misy fotoana aza izay amin'ny mahaben'ny tanàna dia tarika fandrahonana abdina vonja noho ny fanomizana fanorenana teto amin'ity toerana ity tamin'izany fotoana. Tsy mitanisanana anao androany satria tsy fotoana ifanomezantsiny izao fa tiako fantatry ny rehetra fa nateo azy ny fahasarotana tsy maty ny vina ary tsy mijanona ny finiavana. Tafiditra ao anatin'ireo fotodrafitrasa naorina teto ihany koa ny birao vaovao ny polisy communale izay tsy nanana birao hatramin'izay izay notoloran'ny commune Lasoura camion vaovao antanterahany asany. Fotodrafitrasa fahatelo dia ny birao ny délégation misahana ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany eto Faradrano. Raha mangaika izy io misahana fanajariana ny tany mamoaka ireo avis teknika rehetra mahasahana ny fampiarana ny drafim-panajariana toy ny prescription d'urbanisme eo ihany koa ny mandalo ao avokoa ireo ahafahana manao ny resaka transaction sy ny sisa. Sampandrara atao manakaiky vahoaka ny ben'ny tanàna ao anatin'izany ny fanamboarana kopia naterahana izay arivo isan-taona no avoakan'ny commune. Raha teo aloha Ray Andro no nanatanterahana izany dia amin'izao fotoana izao dia 10 minitra sisa dia efa vita izay kopia izay ankoatra ireo tolotra hafa. Fa ho an'ny orinasa fanalamanga kosa dia fanirian'ny KMT sy ny fikambanany zanaky Moramanga ny anohizana niezaka fampandrosoana ny orinasa entin'ny tale général mpisolotoerana afapo tamin'ny ezaka fanarenana ny orinasa mpanjakana fanalamanga nataon'ny tale général mpisolotoerana ny KMT na ny fikambanana miaro ny tolona sy ny fikambanany zanaky Moramanga nandritra izay enimbolana mahery kely ny tantanany tepitantana vao notendrena ity dia maro sahady ny fiovana tsara hotarafina amin'ny efampandrosoana ao amin'ny orinasa ka mahatonga ireo fikambanana mankasitraka ny fitondram-panjakana tamin'ny nanendrena ity tompona ndraikitra ity nitondra ny fahaiza-manaony anirenana ny orinasa Xavier Ratolotso Richard Juvenal. Toanany komity miaro-ny tolana KMT sy ny fikambanany zanaky Moramanga misehatra fandrarana hazo niezaka fanarenana ny orinasa mpanjakana fanalamanga. Nambaran'ireo fikambanana nandritra ny valandresaka izay nataon'izy ireo fa naomby niraka nampanaova ny fitondram-panjakana fanavaozana tary ny kolonely Randrenirina Mikaela ny tale général mpisolotoerana hanarina ny orinasa. Ankasitrahany rotonta ny fahasahiana mijoro ny amin'ny fahamarinana ny filazana ny zava-misy ary niezaka fampandrosoana nataon'ny tale généraly izay hitondra ny orinasa hiala amin'ny fahasahiranana lalina. Tsapa hoy ny KMT fa manam-piniavana hanova amin'ny fampandrosoana ny orinasa ny tale généraly. Raha ny tantara tokoa dia efa nisy ny fanohananay komite miaro ny tolona ny volana febroary ko amin'izao fotoana izao fito volana aty aoriana dia mbola manamafy izahay ny fanohanana ary manao antsoavy avy amin'ny filohan'ny fanavaozana kolonely Randrenirina ny fanohizana ny fiaramiasa amin'ny tale généraly ahafahana anarina ampandroso ny orinasa fanalamanga izay tao anatin'ny taona maro dia nisy tokoa ny fahampitehan'izany orinasa izany. Raha ho an'ny zanaky Moramanga dia zava-dehibe ny fanadiovana ny fitantanana na teo amin'ny sehitry ny arabola na teo amin'ny fitantanana ny ala indrindra ny fandravonana ireo disadisa maro samihafa ka anisan'izany ny famerenana ny fiara-miasa amponeny fotony izay miteraka asa ho an'ny olona mandrivony amin'ny fikojakojana ny ala
ary misy fiatraikany amin'ny lafiny ara-tsosialy amponina. Raha mahita moa zany ny asa efa natomboka tao amin'ny orinasa fanaramanga izay efa hita fa misy fivoarana tokoa tao anatin'izay fotoana fohy sy volana vitsivitsy izay, ary izay zanaky Moramanga zany dia maniry mitohizana izany asa efa natomboka zany mba ho any amin'ny tsara kokoa. Fomba fiasa iray mahafaly ny zanaky Moramanga ny fampitoviana lenta ny mpitrandraka izay lamina napetraka ny Talia Jeneraly, ary namafisin'izy ireo teto ny fahavonona ny fikambanana hikojakoja ny ala miaraka amin'ny orinasa mba hiverenany laza izay nahafantarana amin'ny fanalamanga tsy amin'ny ranomasimbe Indiana. Sehatry ny fanatanjahantena fiadina ny tompon-daka ny Afrika ho an'ny taranja basketball sokajy zazalahy latsaky ny 12 taona tapaka teo amin'ny dingany ampahifadalana ny lalan'ny Ankoay tao anatin'ity Afrobasket ny 17 ity, araky ny fafantatsika dia atao ao Abidjan renivohitry Côte d'Ivoire izany fifananana izany lavon'ny Sénégal tamin'ny isa 4-40 maly i Madagasikara. Lalao natao tao amin'ny Palais des Sports ny Treichville tsy mijanona eo any amin'ny fanilalana fa mbola miatrika lalao fiaditoerana ny Ankoay avitry ny Anarakotorso no hitondra ny famidinana. Matazaki, qu'est-ce qu'il est court? Qu'est-ce qu'il est court là sur son pied? Tsy natohitra ny Lionceau de la Teranga ny Ankoay tao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena ny Treichville. Ny ampaefam-potoana faharoa sy ny fahaefatra farany no noromban'ny mpilalao malagasy saingy tsy ampy nazahoana ny fandresena. Ratsy fanomboana ny Ankoay nitarika 5-7 ny Sénégalais. Lesika ihany koa ny tsy fahombiazana teo amin'ny lancer franc tao anatin'ny ampaefam-potoana voalohany. Mbenga. Ah, ça c'est pas mal fait, Faye. Et Faye qui s'en va provoquer la faute. Teo amin'ny deuxième carton vao nifoty amin'ny torimaso ny ekipirenena malagasy. Naomy ihany koa ny tifitra isa 3 ho an'ny Ivanina Nafi. Tafaverina tao anaty lalao ny Ankoay na dia mbola tara isa 2, 7-20 no noentiny tarika rototany ala sasatra. Touche, ça c'est bien ressorti. Matazaki à 3 points, voilà. Teo panomboan'ny ampaefam-potoana fahatelo niverina ny feny lalao ny Sénégalais. Sahirina tany anaty famonom-bola ny Ankoay ka 1-20 no isany noentina niditra ny ampaefam-potoana farany. Bakoto Zafi, ballon récupéré par les Sénégalais. Et c'est Podor Ndiaye qui pour l'instant est sur le banc. Na dia ratsy fanomboana azy ny Ankoay teo panomboany 4e carton dia navita nanenjika ny isa saingy na iny feny fiafarany lalao ny Sénégalais. Diallo, Diallo, Diallo. Le point d'exclamation de ce match. Mbola tsy tapitra treo anefa ny lalao ho an'ny Ankoay fa mbola miatrika na lalao fiadin-toerana manoloana ny Tunisie. Car ça c'est bien fait. Izay ny amin'iny mbola manon lalany araka izany ny ekipa pirenena malagasy ho an'ny taranja basketball nampitondraina ny anarana Ankoay latsaky ny 12 taona ao anatin'izay fifananana izay satria dia mbola isy ireo lalao fiaditoerana izay ho tanterahany ireto mahery fo ny Madagasikara misetry ny basketball ireto ny tany amin'ny isam-bondrona re tsara ny lalana ho an'izany ekipa malagasy izany. Anakatotsika ny vaovao-tsara kosa ny any ivelany mandravarava indray ny afo ao Eropa toy ny zava-misy ao France dia anarivony hektara ny velaran'ny tany potika mitovitovy amin'izany ihany koa ny any Croatie ny any Colombie indray moa dia tafiakatra 2,9 ireo namoinainy 10 andro aorian'ny ilay orohoro-tany mahery vaika niseho tany antoerana. Ndeo rahantsika amin'ny fampitenana. L'espoir de retrouver leurs proches vivants. C'est ce qui anime les Colombiens des zones frappées par le séisme. Dimiandro taorian'ny orohoro-tany nahatratra 7.4 ny maritrefy Richter tao Colombie dia misy 2,9 ireo namoiny ainy. Tao Akali tanàna iray misy ny ivony no tena voamafy. Taremarika izay everina ny akarany satria dia mbola eo ampanaovana ny fikarohana ny mpamonjy voly any an-toerana amin'izao fotoana izao. Manampy azy ireo amin'ny fikarohana ireo mpilatsaka ny sitrapoko. Eo ihany koa ny alika no fanina manokana amin'ny tranga toy izao. Ou si elles sont mortes récemment.
Il y a un protocole précis. Elle doit arriver, aboyer et chercher dans les ruines. Si elle sent une personne, elle s'y rend, puis elle regarde vers nous et elle aboie. Elle donne l'alerte, comme ça. Makely folona hoe ireo mpamonjy vony mety mbola ahitana olona velona tany zava-misy. Et lorsque les engins de chantier commencent à intervenir, c'est que les secours ont perdu l'espoir de retrouver des survivants. Incendie de juillet en Gironde, les Landes s'embrassent de nouveau. Un feu de forêt déclenché jeudi a déjà... Amin'ny Frantsa kosa indray dia velarana la 700 hectara no potika razany afo ao Leland. Mponinanjato no voatery tsy maintsy nafindra toerana. Peut-être je vais tout perdre. Toute ma vie, ça fait 20 ans que je suis ici, mais bon, c'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez? C'est que du matériel. Tsy mifanalavitra amin'izay ny zava-misy ao Croatie, ao Lokva Roksanika. Iray amin'ireo toerana nasarika mpizahatany any toerana ahita firehetana tahaka izao hitantsika amin'ny sary izao. 20 no naratra, anarivon'ireo voatery nafindra toerana. Iny ihany koa tomponatsoky vavy no manakatona ny vaovao tsara ny televiziona malagasy tamin'ity zoma 14 ny volana aogosta taona 2024 ity azadino rehefa avy eo ny fandarana manokana iresahana amin'ny solombavam-bahoaka ny fanadina Andriamatoa Haja Dina iry momba ny zava-misy any an-toerana amin'izao fotoana izao voaresaka ao ny raharam-pirenena ao anatin'izany ihany koa no iresahana ny complexe thermal any an-toerana ireo tany izay navery ny fanjakana amin'ny vahoaka fandarana irahana manentana amin'ny Ramatoa Zo Rabarjon mpanao gazety ny TV Plus Madagascar izay fandarana izay rehefa avy eo azadino no anarahantsika izany eto amin'ny televiziona malagasy fanenio kosa aloha dia tapitra ny vaovao-antsary rampitso amin'ny fitora sasany arivo indray no fotoanako manaraka amintsika ato anatin'izay vaovao-antsary izay ankasitahana ireo teknisiana sy mpanao gazety ny aranandro totosa ny vaovao-antsary ny televiziona malagasy ankasitahako ihany koa indrindra indrindra isika tany tokantrano nanaraka sy nanjo izay hatramin'ny farany rampitso indray no fotoanantsika mandra-piano tompoko.